Ny teny zaraina izay omena antsika androany indray ry havana dia ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahasivy andiny fahavalo amby telopolo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoy izy, tompoko, mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Endrika iray anehoana ny vokatry ny finoanan'i Kristy ny fiankohofana eo anatrehany. Ary izay endrika iray izay dia tena atsapahan'ny tompo fa mahiratra ara-panahy ianao. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona toko fahasivy andiny fahasivy amby telopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoy izy, ho fitsarana no atongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Vokatra ny fihetsika nataonao izany dia ho tanteraka aminao ny teny izay voasoratra amin'ny mpitoriteny toko faharoa andiny fahaenina amby roapolo tapany voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mifalia ry havana fa nahakasika ny fon'Andriamanitra ianao. Manam-pioana tompoko.